nazo famatsimbola eo amin'ny vonina Europeana ny fitondram-panjakana malagasy entina hisoroana ny vokatry ny fiovaovan'ny fitovaovan'ny toetrandro ity fanampina ity eo ihany koa ny fidirana ao anatin'ny faritra na ilay antsoina hoe intégration régionale. Fanampanazavana. Nahazo fanampiana ara-bola mitetina 7.20 miliara ariary izany hoe manodidina ny 4 tapitrisa euro avy amin'ny vonina Europeana sy 3.7 miliara ariary izany hoe manodidina ny 2 tapitrisa euro avy amin'ny ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement na BNZ ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministère antotoliana ny ranomasina sy ny ala. Mifantatra nandritra ny fifanaova sy ny ampiara-miasa tetsa ministera ny vola sy ny teti-bola hetsetanina renina fa entina matsina ny fanamafisana ny fahaiza-manao mikasika ny fisorohana ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro izany. Entina hanamafisana ny programa izay mahakasika ny fiantseratin'ny fijeretsika ahoana ny fomba izamovana izany tontolo zany indrindra fa eo amin'ny lafiny fiovan'ny toetrandro fametrahana ny rafitra ahafahana andrindra amin'izany asa izany. Fa nahazo famatsim-bola mitetina raika amin'ny 7.7 sy 3.3 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeana ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny varitra sy ny fanjifana entina namafisana ny fahaiza-manaontsika mikasika ny fidirana amin'ny faritra na ny intégration régionale. Dia miasisitentsika koa izy na ny ampapahikentsika ny raison de libre-échange sy ny douanière satria izay daholo mécanisme tsy maintsy hitanterahana anatin'itony intégration régionale tony ka natao fivoa zany hiampapahikentsika amin'ny fanaraperahana tiatsika dia mise en œuvre izay raison de libre-échange. Niarahana nanao sinisy tamin'ny secrétaire général ny Comeza izao famatsim-bola mikasika ny intégration régionale izany.